Ny anteny miram-pirenena ny solon-tenan'ny vahoaka malagasy, izy no mpiandry lalam-panorenana, izy no manara-maso ny asan'ny governemanta, izany ny fitianana ny solombavambahoaka tsirairay. Inona nefa ny tena zava-misy? Misy solombavambahoaka tsy hita tabilao amin'ny fivoriana. Ny vahoaka mahatsapa, mahita lalàna, lantsy ampahazotoana na tsy amkahalalahana. Mahita elanelana lehibe eo amin'ny fampanantenana tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny asa vita rehefa vita ny fifidianana. Tsara patsihivana kely ireo andraikitry ny solombavambahoaka, manolotra sy mandany ny lalàna mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka, manara-maso ny asan'ny fanjakana mba tsy hisy tsy fanarahan-dalàna sy kolikoly, miteny amin'ny anaran'ny faritra na voafidy azy. Raha tsy voajo ireo andraikitra telo ireo dia very ny antom-pisian'io andrim-panjakana io, satria lasa ny tombotso manokana sy ny fiarova-tseza no mibahana fa tsy ny tombotson'ny vahoaka. Izay no antony ny takin'ny vahoaka ny fanavaozana. Tafiditra ato anatin'izany ny fanavaozana tena izy, ny rafitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena, ary rehefa tsy tanteraka izany dia hiafara amin'ny fitakian'ny vahoaka ny andravana ny anteny miram-pirenena mihitsy ary. Fahasorenana avy amin'ny olom-pirenena izay miandrandra mafy, ny fanavaozana no mahita ny andrim-panjakana tokony haro azy ireo nefa toa miaro tombotsoa hafa.